Ny karakara valandresaka ho fanairana ny fitondram-panjakana ireo ben'ny tanàna avy ao Iorombe noho ny alatra tany ataona orinasa vahiny iray izay mipetraka amina kaminina ambanivohitra Satrokala. Voatery mifindra monina mantsy ireo mponina ao an-toerana maty ny omby tsy mahavokatra ny tanimboly ary ahina ny isian'ny mosary vokatra izay. Andao rahatsikara ny fanadihadiana mahakasika an'izay rana amin'ny Lova Ramanantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Nisintona ny lakolosy ireo ben'ny tanàna sifilopoko tany avy ao Iorombe, komina ambanivohitra Satrokala, Andiolava, Ambatolahy ary Soamasy noho ny fakana orinasa vahiny lehibe velaran-tany midadasika am-pomba tsy manara-dalàna. Raha tokony ho 20 hektara tokoa ny velaran-tany hotrandrahana dia lasa hatramin'ny 1 hektara izany ankehitriny. Voatery mifindra monina ireo mponina, maty ny omby noho ny tsy fahampian'ny vilona, tsy azo ampiasaina ny renirano, potika ny tanàna, ahina ny isian'ny mosary ary voahososo ny soataovina sy ny fomban-drazana. Mitatitra ny zava-misy ary ny ben'ny tanàna iray. Zava-mitranga ny mampatahotra anay agny sy izay atao hoe mety hiteraka ina ty fahoriana indrindra ho an'ny taranaka any amapara dia ny fampidirana ny société Tozigreen zay miorina eo Satrokala izy amin'izao fiantonkany zao efa mihanaka amin'ny commune Andiolava ary mitady hiditra aty amin'ny commune Ambatolahy. Ny orinasa Tozigreen raha ny aty ivelany fahitanay azy dia fambolena savoa. Ny vokadrasiny io dia lasa ny velaran-tany izay anaovan'ny mponina fivelomana indrindra fa anaovana kijana hirofan'ny omby ahitra. Araka ny fantatra ny trindry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo tetsy andrefana Ambojanahary io tolakandro io dia efa nisy ihany ny dingana fanairana nataon'izy ireo tany amin'ny ambaratonga-pahefana eto an-toerana saingy tsy nisy vokany izany. Ny anaitra ny fitondram-panjakana indrindra no antonian'izy ireo ben'ny tanàna ireo eto andrenivohitra.